Nosamborin'ny zandary ny Ray aman-dreny ara-drazana filohan'ny ARFM antenimeran'ny Ray aman-dreny foko malagasy Rakotondrasoa Noël. Araka hitetsika amin'ny sary io dia mandeha tongotra miaraka amin'ny zandary izy sy ny namany. Tsara marihana fa tetsy mamasina no nisamboran'izy ireo azy rehefa avy niresaka tamin'ny mpanao gazety. Mandeha tongotra dia iny nampidirina ao anatin'ny fiaran'ny zandary. Tsy fantatra hatreto inona marina tena nisamboran'ny zandary azy. Fa ny zavatra fantatra mazava dia zao, efa somary elaela ihany tsy faly amin'ny zavatra ataon'ny Ray aman-dreny ara-drazana ny mpitondra mpanohana ny Andrajoelina. Satria ny antony dia tsotra, ireto Ray aman-dreny ara-drazana reto dia mikitikitika zavatra saropady amin'ireo mpanohana fitondrana. Tsy inona izany fa Andrajoelina. Raha tena tia tanindrazana marina, Andriamatoa Andrajoelina sy Andriamatoa Tsay Kristin ary ireo ministra sy ny ekipany rehetra ao izay manao macronisme eto Madagasikara ka mametraka rafim-panjanahana frantsay antsoina hoe régime macronien dia tokony ametra-pialana izy ireo. Ametra-pialana moramora fa andray an-tanana ny tanindrazanay izahay handio ny firenena. Tsy manaiky ny mahafilohan'ny Repoblikan'ny Andrajoelina ireto Ray aman-dreny ara-drazana. Tsy Andrajoelina no tsy tian'izy ireo, fa izy ilay manana nationalité française nefa avela malalaka ho lasa filoham-pirenena malagasy. Ireto Ray aman-dreny ara-drazana ireto dia efa leo fanjanahantany ary tsy manaiky ny olona manana nationalité vahiny indrindra fa frantsay ilay nanjanaka antsika avela malalaka hitondra firenentsika. Ireto Ray aman-dreny ara-drazana ireto mahita fa sasapoana ny faty olona tamin'ny 1947 satria na dia fahaleovantena aza no notakiany malagasy mpiray tanindrazana amintsika tamin'izany. Ankehitriny tsika mahita taratra fa ny frantsay no mitondra antsika ary izay zavatra izay no tsy ekeny Ray aman-dreny ara-drazana. Tsy faly amin'izany ny fitondram-panjakana, tsy faly amin'izany ireo mpitondra mpanohana any Andrajoelina. Aka ohatra vitsivitsy isika. Tamin'ny volana Desambra lasa teo naneo ny tsy fankasitrahan'izy ireo any Andrajoelina ho filoham-pirenena. Ny antony dia tsotra, no izy frantsay. Tsy nijanona amin'ny tsy fankasitrahana any Andrajoelina ho filoham-pirenena ihany izy ireo, fa nanome 2.70 ora ho an'ny gouvernemanta izay nijoro tamin'izany mba ametra-pialana. Mazava ho azy fa tsy faly amin'izany ny mpitondra mpanohana any Andrajoelina. Hanangana gouvernemanta hitatana ny tany sy ny fanjakana izahay. Na inona lazaina na inona mbara amin'ny Malagasy i Madagasikara ka ny Malagasy no mametraka ny fitondrany sy ny fanjakana izay mapetraka eto manomboka izao dia efa mieritreritry Malagasy fa tsy maintsy roso amin'ny fananganana ny fanjakana vaovao Malagasy voalohany. Fanjakana mahaleo-tena napetraky ny Malagasy. Ankoatr'izay nanao hetsika hafa ndray ireto Ray aman-dreny ara-drazana reto mitondra sora-baventy hoe Français dehors ici c'est Madagascar. Tsy vitan'izay ihany fa nanatitra taratasy tetsy amin'ny ambasadin'ny frantsay izy ireo. Nangataka ny andraisana andraikitra manoloana ny olona izy ireo mijabaka amin'ny raharam-pirenenany hafa.
mbola nanao hetsika hafa indray izy ireo, nanao fanambarana, nampatsiahy an'ireo mpitondra fa Madagasikara dia any malagasy fa tsy ho an'ny vahiny, ka miangavy izy ireo ho an'ireo izay tsy manana nationalité malagasy oka metra-pialana satria malagasy no tokony hitondra eo fa tsy vahiny. I Madagasikara dia any malagasy ka tsy manaiky intsony ny fanjarahan-tany frantsay sy ny vonga. Tsy manankery eto amin'ny tany Republika Madagasikara intsony ny fizarany reny era-tany izay natao tany Berlin tamin'ny taona 1927 sy 1929 izay nanome any Madagasikara ho an'ny Frantsa. Tompona andraikitra tantera ho an'ny tanindrazana sy ny hoavy ny vahoaka malagasy ka tsy mila hitsabatsabahany vahiny. Ankoatr'ireny rehetra ireny nampiakatra ny maripana ireto ray aman-dreny ara-drazana ireto. Nanao fanambarana tamin'ny feo avo fa ho hisy ny hetsy-bahoaka fanavotam-pirenena. Nolazain'izy ireo teo ampabe maso ny olona rehetra ny stratégie izay ampiasaina. Ny voalohany, akatso daholo ny fivezivezen'ny fiara-pitondra enta-mavesatra toy ny camion. Ny antony dia zao, atao izay fomba rehetra ampikatso ny fivezivezena entre Toamasina sy Antananarivo. Ary efa ao anatin'ny planina ihany koa ny anakatona ny seran'Antsambon'ny Toamasina amin'ny fotoana voafetra. Ny tanjona dia tsotra, dia ny anatsahatra ny machine administrative araka ny fanambaran'izy ireo. Ny mety vokatra izay dia misy fiantraikana amin'ny raharam-panjakana ny tolona raha ohatra ka tena tanteraka izany. Hetsy-bahoaka fanavotam-pirenena eto Madagasikara. Faharoa, tsy maintsy manao grève générale asika, izay no anombohana azy. Akatso ny machine administrative fa mihidy ny seranan'ny Toamasina sy ny douane rehetra. Tsy misy mandeha ny fiara fitaterana, ny camion ihany mampitohy any tanàna n'Antananarivo amin'ny Toamasina. Ankoatr'izay, nangataka ary nanao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy mba hitsangana hiaro ny fiandrianam-pirenena. Tsy ny olon-tsotra ihany no nantsona fa ny olona manam-pahefana ihany koa nantsona mba andrainy andraikiny. Nandefa antsoavo ho an'ny filoha alin-dahy sy ny fitsarana mahefa eto amintsika izy ireo mba andrainy andraikiny. Ny antso ny herivelona rehetra manerana nosy izy ireo mba hiaraka entana, hiaraka mindra mba ampahomby ny tolona. Ny tanjona dia iraisana, dia ny ametraka ny olona tena malagasy hitondra ny firenentsika. Eto ihany koa dia mangataka ny foronan-dahy sy ny fitsarana andray andraikitra manoloana izao raha misy izao dia ny fanavotana ny tanindrazana ka hiara misalahy, hiara iombona amin'ny ray aman-dreny amin'izao fanavotam-pirenena zao. No marian'izy ireo mazava tsara fa tsy angataka alalana avy amin'ny préfet n'Antananarivo izy ireo. Tsy fantatra hoe inona ny antony fa ny zavatra mazavatra eto na dia mangataka lalana aza izy ireo dia tsy ahazo ivelively raha mbola préfet n'Antananarivo koa, préfet n'Antananarivo ankehitriny. Eto dia ambaranay ho reny préfet n'Antananarivo fa tsy mangataka lalana amin'ny préfet n'Antananarivo izahay amin'ny préfet de police fa izay ny tompony ka tsy ny tompony indray no angataka atiny toteny. Nangataka fametram-pialany Andry Rajoelina sy Premier ministre tsy Christian ihany koa izy ireo. Eny, sady zay ihany koa no tanjona mba ametraka ny olona tena malagasy nitondra ny firenena malalatsika ity. Raha tena tia tanindrazana mariny Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa Tsay Christian ary ireo ministra sy ny ekipany rehetra ao izay manao macronisme eto Madagasikara ka mametraka rafim-panjanahana frantsay antsoina hoe régime macronien dia tokony ametra-pialana izy ireo. Ametra-pialana moramora fa andray an-tanàna ny tanindrazanay izahay handio ny firenena. Ary mifanetana ihany koa ny vahoaka tsirairay eny sy ny vondrokely rehetra na inona toerana misy azy na fikambanana na natoko politika tonga ny fotoana iraisana ina anavotana ny tanindrazana.
no ireny rehetra ireny dia tsy faly amin'izy ireo ny mpitondra fanjakana mpanohana any Andrajoelina. Mikitikitika sy manozongozona ny sezan'ny lehibe an'izy ireo ireto ray aman-dreny ara-drazana ireto. Efa nomariana teo mantsy fa tsy Andrajoelina no olana fa izy ilay manana nationalité française. Raha araka ny lalàna mifehy izy zo-pirenena malagasy dia tsy manana nationalité malagasy i Andrajoelina fa frantsay ihany no ananany. Fa ny zavatra tsy karitra rehefa nanao recherche tao amin'ny Google dia hita tao amin'ny Wikipédia momba ny Andrajoelina filoham-pirenena antsika ankehitriny. Nolazain'ity Wikipédia ity fa manana nationalité roa i Andrajoelina. Fa ny vadiny kosa dia manana nationalité tokana ihany dia ny frantsay araka itintsika eo amin'ny sary io. Ny zanany ihany koa dia tsy manana nationalité afa-tsy nationalité française. Ndao iverenantsika ny fisamborana ray aman-dreny ara-drazana Tetsimamasinana. Fa mba inona loatra ny nataon'ny ray aman-dreny ara-drazana filohan'ny RFM aty Tetsimamasinana noho ny samborana? Ny zavatra nataony ireto ray aman-dreny ara-drazana ireto dia zavatra tsotra, dia ny resaka tamin'ny mpanao gazety mahakasika ny hetsika izay ataon'izy ireo sabotsy 4 febroary 2024. Ny hetsika izay kasain'izy ireo atao amin'ny sabotsy dia tsy misy idiran'ny politika ary tsy kitikitika mahakasika ny Andrajoelina ihany koa raha ohatra ka tsy pena mazava tsara. Ny hetsika izay atao dia zato isan-jatony ara-drazana. Raha araka ny resaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety moa, hetsika fanadiovana sy famerenana ny asin'ny Madagasikara indray toy ny teo aloha. Ny antony dia zao: noho ity firenentsika ity dia efa maloto tafalatsaka ao anatin'ny antsana izay feno otafady, ka mila n'izany fanadiovana zany ity firenentsika ity. Firaisankina, fiombonana, fanajana ny asam-pihavanana ary indrindraindrindra ny asina samy mahaolona samy masina tany samy amin'ny finoana tsirairay avy fa Zanahary dia tsy manavaka na iza tsy ny finoana ny manahirana ary tsy ny finoana natao ampisarabazana fa voamaika aza mahatsara azy ny finoana samy hafa fa mifanaja asina samy malagasy samy masina tany dia samy manao azy samy manao ny azy. Ny zavatra anankiray voalohany rehefa vita aloha ny fombafomba rehetra dia misy ny fitsofandrano. Rehefa avy eo amin'izay misy boky volamena hipetraka ao. Boky volamena hipetraka ao dia ho an'ny ray aman-dreny ny ray, dia misy ny faharoa ho an'ny tanora, dia misy ny fahatelo ho an'ny zaza sy ny ankizy. Samy manoratra izay tiana atao satria anokatra boky vaovao tsika, anoratra boky vaovao ho an'ny firenena manomboka eo. Misy rakitra ho atao ao ratrika sandratrasatra no filaza azy atao ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny ray aman-dreny. Rakitra anankiray eo amin'ny boky volamena voalohany izay misy ny ray aman-dreny, ny rakitra anankiray faharoa eo amin'ny an'ny tanora, ny rakitra anankiray fahatelo eo amin'ny ny ankizy sy ny zaza. Rehefa vita ny zavatra ataontsika eo Mahamasina, raha ohatra ka tsy misy ny lanonana dia miara-miangeto Mahamasina indray isika, mandeha manaja ny ary amin'ny Trangam-bato fanajana ny ray aman-dreny izay nodimandry teo, dia mandalo ampilaminana nanaovana zany ary tsy misy eritreritra politika amin'io fa milana zavatra madio tsara satria fahadiovana ny tediavina ary tsy isy na dia teny mahery ara fa ny olona iteny eo dia efa voafidy fa tsy misy miteny ny ankoatran'izay. Rehefa avy eo tsika dia mandalo ny Ralaimongo, Trangam-baton'ny Ralaimongo fanajana azy. Ny fahatelo farany tsika any Antany Nomena no misaraka, miaraka makany Antany Nomena daholo. Taorinyity resaka ny fanaovan'ny ray aman-dreny ara-drazana tamin'ny mpanao gazety ity no ny samborina izy. Tsy fantatra hoe noho izy ireo anadio ireo otafady izay nataony olona tsy mataotody teto amin'ny firenena no tsy tiany zandary sa noho ny fihetsika izay nataon'izy ireo ny kitikitika any Andrajoelina izay manana nationalité française. Mbola tsy fantatra treto inona marina ny tena nisamborana any ray aman-dreny ara-drazana filohan'ny RFM. Araka ny faneho-kevitry Fetson, mpanao politika izay manana ny maizy azy eto amintsika, manameloka tanteraka ny fisamborana ray aman-dreny ara-drazana i Fetson. Ankoatr'izay, naneho-heviny izy mahakasika ny faneho-kevitra. Raha ny amin'ny manokana dia zao: ny tsy mampandrosa ny Madagasikara amin'ny fotoana irisantsika izao dia ny tsy fisiany faneho-kevitra malalaka. Ankabetsan'ny firenena rehetra tafiditra ao anatin'izany fandrosoana izany dia mamela ny olona alalaka amin'ny faneho-kevitra.
mifanohitra amin'izay nefa ny eto amintsika seon-javatra sahala amin'izao satria tsy mbola misy ny ataontsika hoe korotana nateraka an'izany fivoriana izany tsy mbola misy ny fanoitoinana ny fiainan'ny bahoaka ary indrindraindrindra ray aman-dreny ara-drazana mbola tsy hita kokoa inona moa no mety ataontsika hoe atahorana ny amin'ny hoe amin'ny filaminan'ny fiainam-pirenena na hoe atteinte à la sûreté nationale mihitsy ngambany satria matoa misy zany fisamborana zany zay tsy mbola fantatsika mianaka moa inona ny antony samborana azy de hoy za hoe manameloko an'izany zay satria aleo isy ny fahalalahana haneho hevitra aleo isy ny fahalalahana haneho an'izay ataontsika hoe finiavana te hitondra ny anjara brika eo amin'ny fampandrosoana n'izao firenena zao tsy diso mihitsy izay maneho hevitra sahala amin'izany kanefa hitatsika fa tsy fahampinina zay fifanakaloza-kevitra zay no mahatonga ny firenena sahala amin'izao eto ampamaranana dia zao araka ny fanoresantsika teo dia nosamborina ny ray aman-dreny ara-drazana olona manana ny hasiny manana ny aja sy voninahitra eto amin'ny firenena ireto zandary reto no ny sambotra azy noho ny baiko avy any ambony mandra-pahoviana ny zandary no atao irakiraka politika sambotra olona tsy manantsiny sambotra ray aman-dreny manana ny maizy azy eto amin'ny firenena manana ny aja sy voninahitra eto amintsika azo eritreretina fa tsy meloka ny ray aman-dreny ara-drazana raha ohatra ka mitaky ny olona tena malagasy ny hitondra firenena Madagasikara satria ity Madagasikara antsika ity dia ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny vazaha. Ny zavatra marihana ity amin'ny farany dia zao Andriamatoa Andry Rajoelina dia anisan'ny ady mafy nanafaka ny vahoaka amin'ny fahafahana teo ambanin'ny fangejany fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany ary nanantena fiovana sy fanovana ary rivo-baovao ny ankabetsahany vahoaka malagasy. Kinanjo nefa ny zavatra hita taratra nandritra ny fitondrana Andry Rajoelina nanomboka tamin'izany ka hatramin'izao dia tsy misy izany fahafahana izany. Tsy misy ny fanehoan-kevitra malalaka fa ny tena loza mbola loza noho ny fitondrana teo aloha ny fangejana izay ataony mpitondra ankehitriny izay tarihany Andry Nirina Rajoelina. Toa efa dino sahady ny fahafahana izay notakiana tamin'izany fotoana tamin'ny 2024. Anjarantsika malagasy misaintsaina sy mamakafaka ny toe-java-misy ankehitriny. Ary izay ihany koa ny mamarana ny videontsika aza adino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.